Salama daholo androany isika dia ndao indray raha hiresaka ny eo amin'ny tontolon'ny zavakanto. Tsy namorisantsika amin'izany fa ireo mpanakanto any ambavy-lanitra kalaza sy ny hamanjan'izy ireo izay hita fa tena ohatrany tsy miakatra mihitsy raha ny taonan'izy ireo raha mijery ny toe-batan'izy ireo izay tsy miova mihitsiny mandraka teny androany. Na ireo mpanakanto kalaza izay any ambavy-lanitra efa ela no niaina tao anatin'izay tontolon'ny mozika izay na ihany koa ireo any ambavy-lanitra izay vao nisontotra tao anatin'izay resaka lamozika malagasy izay. Ka izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dindo ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'izay sy tomatomaty gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampy-andrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Raisitsika voalohany amin'izany ireo mpanakanto izay efa somary zokinjoky ny raha ara-taona indrindra fa eo amin'ny tontolon'ny mozika izay dia rehefa avy eo ampanarahantsika manaraka eo ireo mpanakanto izay zandry taty aoriana. Ny mpanakanto Liana izay andriambavilanitra sady tsara tarehy ny tsara bika ary manana ny lazany raha resaka eo amin'ny tontolon'ny zavakanto izay dia na dia efa miakatra aza ny taonan'izany mpanakanto Liana izany mbola hita ihany ny hamanjany amin'izao fotoana izao fa tena mbola ao tsara izany mpanakanto Liana izany. Ary ararotintsika eto moa ny milaza amin'ny rehetra ny hafatra izay nalefa ny mpanakanto Liana tao amin'ny pejiny tao izay nilaza mazava tsara izy tamin'izany aza mandany fotoana sy kredi manimba olona lanio amin'ny zavatra mahasoanao ny kredi sy ny fotoananao torohevitra ny arahinao tsara tsy arahinao izy asakasakao ihany hoy hatrany ny mpanakanto Liana raha nilaza ny ambangovangony amin'ny tokony ho atao amin'ny fiainana andavanandro. Ao indray ny mpanakanto Stefanie izay andriambavilanitra isany manana bika sy tarehy ary tsy vitsy ny olona taitra raha vantany vao mahita an'izany mpanakanto Stefanie izany. Na dia efa mandeha aza ny taonany dia mbola mipetraka tsara ny hamanjanany sy ny bikany ary ny tarehiny izay. Vao maika aza mihamanja andro manalina izany mpanakanto Stefanie izany. Ny mpanakanto Tansmena indray moa dia efa tsy mahagaga intsony noho ny fahaizany mikarakara vatana izay. Toa miha miverina zatovovavy hatrany izany mpanakanto Tansmena izany. Maro ny tsy mino raha vantany vao maheno an'izany taonany mpanakanto Tansmena izany amin'izao fotoana izao fa tena tsy miova mihitsy ny vatan'izany Tansmena izany fa vao maika aza tena mirihatra be raha vantany vao mahita an'izany mpanakanto Tansmena izany. Ao koa ny mpanakanto andriambavilanitra izay mivohy ny gadina tropikaly tena mafana tsy iza moa izany fa mpanakanto Siska izay avy any avaratry ny nosiny moa izany fiavian'izany mpanakanto Siska izany na dia efa mandeha dia mandeha aza ny taonany dia hita taratra amin'izao fotoana izao fa toa mbola ohatrany mahita anirony zatovovavy kely vao 12 taona ireny raha vantany vao mahita an'izany toe-batany mpanakanto Siska izany. Ny mpanakanto Nio Razay indray dia hita fa tena mbola mipetraka tsara ny hamanjany izany mpanakanto Nio Razay izay mpanakanto any ambavy-lanitra malagasy sy monina sy mipetraka any ampitan-dranomasina any Amerika moa izany marimarina kokoa izany mpanakanto Nio Razay izany ka tena hamanjany. Ny mpanakanto Black Nadia sy Anisette indray dia hita fa mihamtombo andro manalina ny hamanjany izy ireo. Eo ihany koa moa ny zavatra tena mampitovy anireto mpanakanto any ambavy-lanitra anankiroa ireto tsy inona moa izany fa ny fitiavan'izy ireo an'izay lehilahy Joby izay satria fantatsika tsara fa ny vadiny Black Nadia amin'izao dia lehilahy Joby ihany koa tahaka ny vadiny Anisette izay lehilahy Joby ary tena hirahirain'izy ireo mihitsy moa izay fitiavan'izy ireo an'izay lehilahy Jobyn'izy ireo izay. Na dia mandeha aza ny fotoana sy ny taonan'ny Black Nadia dia hita fa mbola mipetraka tsara ny amin'ny maha-mamadenja azy amin'izao fotoana izao fa toa tsy miova mihitsy raha ny vatan'izany Black Nadia izany na dia efa eo aza ireo zaza anankitelo ireo. Ao indray ny mpanakanto Tina izay avy any atsimo atsinanan'ny nosy any moa fiavian'izany mpanakanto Tina izany hita taratra amin'izao fotoana izao fa lasa miha mitombo andro manalina raha ny hamanjany izany mpanakanto Tina izany.
raha mijery ny toe-batiny zany mpanakanto tiana izany dia tahaka mahita anirony zatovovavy kely vao 20 taona monja irony a satria tena tsara raha ny bika sy tarehiny zany mpanakanto tiana izany. Ao indray ny mpanakanto Wendy Catalina izay tena andriambavilanitra mahafatifaty ary tsy vitsy amin'ny zatovolahy malagasy mo tena tara tanteraka amin'izany mpanakanto Wendy Catalina izany a raha vantany vao mahita an'izany hamanjany izany mpanakanto Wendy Catalina izany. Tsy vitany tsara tarehy fa mbola tsara bika ihany koa izany mpanakanto Wendy Catalina izany a. Eo ihany koa ny fahaizany mihira sy ny fahaizany mandangolango ao anatin'izay hirany izay. Tsy mpanakanto indray ity farany ity fa zatovavy malagasy izay tena manan-talenta sady be mpanaraka ao amin'ny tambazotra sosialy Facebook ao amin'izao fotoana izao a. Tsy iza moa izany fa Sandra Gomez sady mannequin ny tovovavy no isany tena malaza raha ho an'i Madagasikara izany Sandra Gomez izany. Andriambavilanitra avy any Atsimon'ny Nosy iny raha izany Sandra Gomez izany. Raha ny bika sy vatana ary ny tarehy aloha dia tena anany izany Sandra Gomez izany avokoa ary tsy vitsy amin'ny zatovolahy malagasy no tena manofinofy isan'andro raha vantany vao mahita sariny izany Sandra Gomez izany a satria tara amin'ny Sandra Gomez avokoa ny ankabetsahany zatovolahy malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy vitany ireo olon-tsotra ihany no tara amin'izany Sandra Gomez izany a fa hatramin'ireo mpanakanto kalaza aza dia tena potika sy taraiky amin'izany Sandra Gomez izany. Tahaka Ndriry Big MJ izao a ilay efa hitantsika niparitaka tao amin'ny tambazotra Facebook iny a ny sarin'isy Sandra Gomez izay niteraka resabe tamin'iny fotoana iny. Eo ihany koa ireo manamboninahitra isan-karazany dia tena potika tanteraka raha vantany vao mahita an'ity andriambavilanitra malagasy avy any Atsimon'ny Nosy avy any Fort-Dauphin marimarina kokoa ity. Raha ny filaza hatrany dia metisy ity andriambavilanitra malagasy Sandra Gomez ity satria hita miharihary eny amin'ny tarehiny mo izay mahametisy azy izay. Iresahantsika kely ny mahakasika ny mpanakanto Rootsman izay isan'ny kalaza amin'izao fotoana izao a raha ho an'ny mpanakanto lehilahy no asiana resaka satria ny mpanakanto Rootsman dia isan'ny mpanakanto izay tena manana ny maizy azy raha ny eo amin'ny resaky ny zavakanto izay. Nanaitra ny maro raha vantany vao nahita ny sary izay niparitaka tao amin'ny Facebook tao nahita any mpanakanto Rootsman tahaka anirony olona mivavaka irony a raha ny fijery azy dia maro sahady mo ny nilaza sy ny teny tamin'izany hoe angamba ny tena niova fo ity Rootsman ity sa ve lasa niova fo ho mpanompo ny tompo tahaka ny mpanakanto Arna taloha indray ity mpanakanto Rootsman ity. Hoy ny besin'ny maro raha vantany vao nahita an'izay sarin'ny mpanakanto Rootsman izay a niparitaka tao amin'ny Facebook tao. Tsara ho fantatra ihany koa ny mahakasika ny andriambavilanitra izay vao misontritra amin'izao fotoana izao. Tsy iza moa izany fa andriambavilanitra mpanakanto Sily avy ao amin'ny Fido Production moa no misy an'ity mpanakanto Sily ity amin'izao fotoana izao. Nanaitra ny maro raha vantany vao nahita an'ity mpanakanto andriambavilanitra Sily ity tao amin'ny tambazotra Facebook raha vantany vao nahita azy ilay nitendry gitara no sady nandihy mafy dia mafy izay tena hita fa ao anatin'ny tanteraka izany talenta tena amin'ny maha artista izany. Tsy vitsy moa nilaza sy naneho hevitra mahakasika an'izay fa izany ka tena vrai artista raha izany mpanakanto Sily izany a raha oharina amin'ireo mpanakanto rehetra dia ity izany ny andriambavilanitra isany azo lazaina fa faharoa ao anatin'ireo andriambavilanitra izay tena sady mahay mitendry no mahay mandihy izay ilay antsoina hoe tena mpanakanto feno tanteraka ity mpanakanto Sily ity raha oharina amin'ireo mpanakanto hafa. Ary raha ny zava-maneno dia hainy tendrena avokoa na ny gitara izany na ny batery na ny piano moa izany mazava ho azy dia hainy ity mpanakanto Sily ity tendrena avokoa. Izany dia midika fa tena talenta voajanahary ao aminy ity resaka la mozika ity. Ary raha izao no mitohitohy dia hita taratra sahady fa tena mpanakanto manana ny hoaviny raha ity mpanakanto Sily ity izay tena miakatra dia miakatra tokoa nilazany amin'izao ankehitriny izao. Mbola ao anatin'izay tontolon'ny zavakanto izay hatrany moa dia ny mpanakanto Raiven izay ny raha nahita fa namoaka an'ilay hira Amour à distance
distance tamin'iny faraparany herinandro iny izay hita fa tena mahoraka dia mahoraka moa nilazany izany amora distance izany raha ao amin'ny Facebook sy ny tambazotra tserasera rehetra amin'izao ankehitriny izao. Midika izany fa tena tsy mitsahatra miakatra ary mafy dia mafy ny fiakaran'ny lazany izany mpanakanto Raivenina zany amin'izao fotoana izao satria ao anatin'ny tapakandro monja dia nahatratra any amin'ny 100 be izao ny olona nanaraka an'izany hiran'ny mpanakanto Raivenina ilay amora distance izany. Izany dia proof mitokaka amin'ny tendany fa tena niakatra ny lazan'izany mpanakanto Raivenina izany. Horesahantsika ihany ny mahakasika an'ilay andriambavilanitra Copy-Collé Shakira. Maro moa nametra-panontaniana mahakasika an'ity Copy-Collé Shakira ity amin'ilay hoe avy aiza ny tena fiaviany dia ao Antananarivo no misy azy ary kandida ao Antananarivo. Manambady sy efa niteraka ve? Eny, manambady sy efa niteraka 4 mianadahy ny Copy-Collé Shakira. Mbola mianatra ve? Tsy mianatra intsony fa mpandraharaha, mpamorona sy mpitantana ny vondrona Essence Production sy Essence Events izay misehatra amin'ny organisation événementielle, misehatra amin'ny audiovisuel, télépilote, location de matériel sy ny sisa. Nisy namporisika ve hanao Copy-Collé Shakira sa tsia? Ny valiny dia tsy nisy namporisika fa izy ihany, fa izy mihitsy no nisafidy hanao an'izany. Aza miandry misy mamporisika vaosaha hanao zavatra fa rehefa tianao dia ataovy ary fadio ny mihainy vavan'olona raha te handroso rehefa hanao projet iray ianao dia misy ny atao hoe plan d'action ary amin'ny mahampandraharaha azy dia tafiditra anatin'ny plan d'action ny fanaovana an'ity Copy-Collé ity. Ary kodiposy iray ho an'ny projet manaraka izany amin'ny mahakilalao azy dia ianao mifaly sy milalao no zava-dehibe fa tsy voatery hahazo ilay amboara fa rehefa tanteraka ny nofonofinao dia izay no zava-dehibe. Ary ny fantaniana farany dia ny hoe efa mahay mandihy waka ve? Amin'ny demi-finale isika no mifankahita amin'izany ho izy hatrany. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarofa hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'ny sisy tamatavata gasy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.